News miaraka amin'ny reko fa afaka baky ianao rasefo de inona nitsakanesana amin'ny prime tekolo manara-penitra ny sady mampazoto mbola tsisy nianatra tato ka lasa jolamboto mba investissez dans une valeur sûre choisissez prime à l'avenir l'avenir. Si il a été les marques mateza c'est créa sady 4K l'AEB sady mora hitany ao Soarano City 3e étage Mandroso Bay Center ampitany Institut d'hygiène Analakely ary koa ao amin'ny enceinte Mateza Tol ampitatafa ary Saint-Gilbert Telma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans Real News. Alakamisy fa 13 ny volana martsa taona 2024 tonga lasy tomboko vavy tonga soa eto amin'ny fampahalalam-baovao ny Real News ny vaovao marina asaiko ampanajana ihany koa ianao sy saraka aminay hatramin'ny farana anatin'ny fampahalalam-baovao toy ny mahazatra itsika ny kafanany fiarahana ny doara aloha jerentsika ny lohateny amin'ity androany ity. Namborida ny mpitandro ny filaminana tanteraka no sady voadarika ihany koa ny tovavy mpianatry ny polyteknika Votovorona izay nosamborina tao anatin'ny faritry ny Anjerimantolo teny an-toerana Androany raha ny fanambarana nataon'ny mpianatry ny polyteknika Androany. Mpianatra roa no nosamborina nandritra ny hetsika ho ireo mpianatra izay nitaky ny amitsorana andreo naman'izy ireo no sady namerina ny fitakiana ny vatsim-pianarana 5 volana miampy ny fampitaovana sy ny fandaminana ny olany Anjerimantolo eny Votovorona ihany koa. Nodoran'ireo mponina sy ny mpisehatra amin'ny lavanila tao Sambava ny lavanila tamin'ny gony ho fanehoana izy ireo ny fitakiana amin'ny fanalalahana sy ampiariana lavanila ao amin'ny faritry Sava Androany nandritra ny hetsika no tanterahan'ireo mponina tao Antanivohitsy Sambava. Notakiana izy ireo ihany koa ny idinan'ny filoham-pirenena ny amin'ny faritry Sava amahana ny olana fa tsy andefa olona izay ambaran'ireo mponina fa tsy mahava olana akory saingy tonga tany Sambava tamin'ny tolakandro teo ny ministry ny varotra niaraka tamin'ny ministry ny Aditany sy ny sekretera mpanjakana Medidiny Zandarmaria Pireneny izay nifampiresaka tamin'ireo solombavam-bahoaka tao Sambava sy ny mpisehatra amin'ny lavanila ary ny antsoiny Laiso Jean Pierre Fitonina amin'ireo mpisehatra amin'ny lavanila any Antoerana ka nambarany fa efa nisy ny marimaritra iraisana hita na dia tsy mbola voavaha 100 isan-jato aza ny fitakiany mpisehatra ny lavanila. Manana solombavam-bahoaka vonona ny jorovavolombelona izay nanatrika ny fivoriana notarihan'ny filoham-pirenena ny Rajoelina tao amin'ny Arena Ivandry ny aliny 7 Desambra 2024 ny vondro ny solombavam-bahoaka nanao fanambarana tao amin'ny Lohintsy Androany saingy tsy nomamariny HCC tao anatin'ny fanapahana navoaka ny folo Martsa lasa teo akory hoy izy ireo ny fisian'ny famparafesana andraikitra nataon'ny filoham-pirenena izay mandika ny andiny ny fa7 ao amin'ny lalampanorena tonga nanotrana ny reto solombavam-bahoaka miisa 520 ireto teny Ambomanambola moa ireo filoham-pirenena teo aloha Ery Rajaonarymampianina sy Marc Karavalmanana ny filoham-panjakana teo aloha Rivo Rakotovao ny kandida filoham-pirenena Parena Auguste ary ny filohan'ny antoko malagasy miara-miainga Azo Andriananarivelo miaraka amin'ireo loholona miisa 2 voafity tamin'ny anarany MMM. Entiny miora amintsika kosa indray zao ny tsara fantatra mahakasika ny vinavinany mety ho toetry ny andro amin'ny rampitsy soma.
mirabantsika rehetra any atsokatrano any manaraka ny fampahalalam-baovao eto amin'ny Real TV Madagasikara. Andao rehefa tarisika hoe tony ahoana indray ny mety ho vinavina ny toetry ny andro raha Andra Pitso Zuma fa 4 ny volana Martsa taona 2024. Itoetra ny rotsakorana any avaratry Madagasikara any fa mety hivadibadika kosa nefa ny toetry ny andro any Atsinananozy any. Ny faritra sisambony kosa nefa dia ho tsara ny andro amin'ny ankapobeny. Ndao ary ho fatarintsika izay vinavina ny toetry ny andro izay. Hitantsika amin'izao fa raha ho an'ny afoatany manomboantsika azy ny tapa-maraina dia efa nimbiasa ny rahona sy ny masoandro izy toy izay ihany koa ny ato Fianarantsoato. Fa raha ho fatarintsika manaraka izay vinavina ny toetry ny andro izay ny any Nosy be any no anohizantsika azy dia efa nimbiasa ny rahona sy ny masoandro izy ka vinavinaina manodidina ny 5 ka hatramin'ny 3 degré Celsius ny maripana. Raha iverenantsika kosa ireto faritra sisambony reto dia hitoetra ny rotsakorana ny ato Sainte Marie ato raha toka ahitana andian-drano matevina kosa ny any Antsiranana any fa ahitana erika manify kosa nefa ny ato Toamasinato ny tapany maraina. Izay ny mety ho vinavina ny toetry ny andro ary ny tapany maraina. Andao fatarintsika hoe tony ahoana indray kosa ny mety ho toetry ny andro ny tapany hariva raha toka hoe nisy hiovana izany dia hitantsika amin'izao fa raha ho an'ny avoatany hatrany no anomboantsika azy dia mbola hitoy izay fifanimbiasa ny rahona sy ny masoandro izay fa raha hijery kosa nefitsika ny ato Antsiranana dia ahitana rotsakorana izy ary mety arankotrika izany fa anorana tandrivindrahona kosa nefa ny ao Sainte Marie ao ny tapany hariva raha toka ahitana andian-drahona matevina ny any Toamasina any. Raha ny maripana ambany indrindra dia tazantsika ho an'ny afoatany izany izay vinavinaina manodidina ny 12 ka hatramin'ny 17 degré Celsius ary ny ato Mahajanga no ahitantsika ny maripana ambony indrindra izay manodidina ny 13 ka hatramin'ny 14 degré Celsius. Toy izay ary ny mety ho vinavina ny toetry ny andro raha Andra Pitso Zuma. Raha ny masoandro kosa ho an'ny afoatany dia hiposaka amin'ny 9 maraina ary lentika amin'ny 9 hariva. Ankasitrana isika rehetra ary niaraka aminay hatramin'ny farany ary mbola manasanao ampanajana anaraka Androil News eto amin'ny Real TV Madagasikara. Veloma-tsoko. Andao ary aloha iverenantsika vetivety ny lohateny vaovao mialohan'ny tena dirantsika amin'ny antsipriany. Namborida ny mpitandro ny filaminana tanteraka no sady voadarika ihany koa ny tovavy mpianatry ny politeknika votovorona izay nosamborina tao anatin'ny faritry ny Anjerimantolo teny an-toerana androany raha ny fanambarana nataon'ny mpianatry ny politeknika androany. Mpianatra roa no nosamborina nandritra ny oetsikio ho ireo mpianatra izay nitaky ny amitsorana andreo naman'izy ireo no sady namerina ny fitakiana ny vatsim-pianarana 5 volana miampy ny fampitaovana sy ny fandaminana ny olany Anjerimantolo eny votovorona ihany koa. Nodoran'ireo mponina sy ny mpisehatra amin'ny lavanila tao Sambava ny lavanila tamin'ny gony ho fanehoana izy ireo ny fitakiana amin'ny fanalalahana sy ampiariana lavanila ao amin'ny faritry Sava androany nandritra ny hetsika no tanterahan'ireo mponina tao Antanifotsy Sambava. Notakiana izy ireo ihany koa ny idinan'ny filoham-pirenena ny amin'ny faritry Sava amahana ny olana fa tsy andefa olona izay ambaran'ireo mponina fa tsy mahava olana akory saingy tonga tany Sambava tamin'ny tolakandro teo ny ministry ny varitra niaraka tamin'ny ministry ny atitany sy ny sekretera mpanjakana Medity ny Zandary Maria Pireneny izay nifampiresaka tamin'ireo solombavam-bahoaka tao Sambava sy ny mpisehatra amin'ny lavanila ary ny antsoiny Laiso Jean Pierre Fitonina amin'ireo mpisehatra amin'ny lavanila any Antoerana ka nambarany fa efa nisy ny marimaritra iraisana hita na dia tsy mbola voava 100 isan-jato aza ny fitakiana ny mpisehatra amin'ny lavanila. Manana solombavam-bahoaka vonona ny jorovavolombelona izay nanatrika ny fivoriana notarian'ny filoham-pirenena ny Rajoelina tao amin'ny Arena Ivandry ny aliny 7 Desambra 2024 ny vondro ny solombavam-bahoaka nanao fanambarana tao amin'ny Lehintsy androany saingy tsy no amarin'ny HCC tao anatin'ny fanapahana navoaka ny 10 Martsa lasa teo akory ho izy ireo ny fisian'ny famparafesana andraikitra nataon'ny filoham-pirenena izay mandika ny 570 ao amin'ny lalapan renana. Tonga nanotrana nyreto solombavam-bahoaka miisa 520 ireto teny Ambomanambola moa ireo filoham-pirenena teo aloha Ery Rajaonarimampianina sy Marc Ravalomanana, ny filoham-panjakana teo aloha Rivo Rakotovao, ny kandida filoham-pirenena Parena Auguste ary ny filohan'ny antoko malagasy miara-miainga Azo Andriananarivelo miaraka amin'ireo loholona miisa 2 voafita tamin'ny anarany MMM.
dia antsipriam-baovao avy hatrany ary mpianatra roa no voasambotry ny mpitandro ny filaminana nandritra ny fifaninjiana tao anatin'ny faritry ny politeknika Vodivorona ny maraina teo. Vehivavy ny iray amin'izy ireo izay naboridana ireo mpitandro ny filaminana tanteraka no sady mbola nodaroana sy tsy nazana ihany koa ny zoma vehivavy azy ho ny fanambarana izay nataony ireo mpianatra. Ny toy ny maraina teo ny fitokonana nataony mpianatra teny Vodivorona ary nitakin'izy ireo ny amoahana ny namany sy ny famoahana ihany koa ny vatsim-pianarana 10 volana miampy ny fampitaovana. Teny an-toerana Inambinina Ravelo Arsan eo amin'ny sariny Yanja Rakotondray. Nanomboka tamin'ny 12 atoandro no nifanentsika tamin'ireo mpianatra tao anatin'ny faritry ny Anjerimanontolo ireo mpitandro ny filaminana izay tonga teny Vontovorona androany. Naparitaka izy ireo tamin'ny bomba mandatsa-dranomaso ireo mpianatra ary tao anatin'izany no raikitra ny fifanjevona. Taorinan'izay no raikitra ny fifanenjena izay mbola ny famaly tamin'ny torabato. Taorina nino lazan'ireo mpianatra fa nisy ny namany izay voasambotra. Nandritra fidiran zareo taty nefany dia nosambory zareo namanay sambory zareo lehilahy sy vehivavy. Ilay vehivavy sambory zareo dia tena nitsakitsahan zareo soany. Nodarohan zareo ilay vehivavy naboritany zareo ambony ambany ilay vehivavy tsy manaiky an'izany izay vehivavy tompoko. Tsy manaiky an'izany izahay fangatanay dia avoiny namanay tsy misy atakandro ary manaraka izany valio fangatanay fa tsy ankeriny ilainay fa valy ny zavatra mivaingana. Tsy tao anatin'ireo nanao hetsika nefa io vehivavy izay nosamboriny io ihany koa ny mpianatra hafa nanaovana fanadihadiana. Dia ny zavatra tena nampalahelo tamin'ilay fisamborana mpianatra teo vehivavy fa tsy en état de nuire zany ny vehivavy fa andeha ohatrany hoe hanavitra ilay namany fotsiny izy tsy nampiasa force ohatrohatran'izany. Dia lasa ohatran'ny arrestation arbitraire izy nampiasana force dia nanaovana zavatra tsy miendrika ao amin'ny zoma olombelona mihitsy ary izany lasa mitanjaka ilay vehivavy rehefa nisamborina tany. Nolazan'ireo mpianatra fa saika nisy ny fahamaizana tao amin'ny faritry ny Anjerimanontolo noho ny fanapohana ny bomba mandatsa-dranomaso. Dia nitiftifitra lacrymogène tary anana tary dia ilay lacrymogène nahazo bozaka dia nahazo rehatra kely tary amin'ilay polyvalent tary ampovoany tary dia saika may ilay polyvalent anay teo. Fanontaniana no napetraka ireo mpianatra teny Vontovorona ireo androany ny amin'izay nanome lalana ny mpitandro ny filaminana anitsaky ny faritry ny Anjerimanontolo. Nisy tamin'ireo mpianatra teny Antoerana nefa nolaza tamin'ny mpanao gazety teny Antoerana fa ny avy ao amin'ny mpitandro ny filaminana no nanao fangatana tamin'ny mpitantana ny Anjerimanontolo amin'ny ahafahany miditra tao anatin'ny faritry ny politeknika io. Franchise no fahalalako anazy tsy maintsy ny responsable an-sekoly foana no izay vao afaka miditra ty ny mpitandro filaminana. Mbola nikasa noho ny hetsika ireo mpianatra teny Vontovorona tamin'ny 5 hariva teo ary nanokatra ny vavahady ny Anjerimanontolo. Fa mangataka ny idinan'ny filoham-pirenena any amin'ny faritry Sava amany olan'ny Lavanilina ireo mponina sy ny mpisehatra amin'ny Lavanilina any an-toerana nandritra ny hetsika izay notanterahanizy ireo androany tao Antanifotsy sy Sambava. Nandeha tany Sambava nangataka vato tamin'ny mponina ny filoham-pirenena anotakin'izy ireo ny hijerenany marary azy ireo amin'ny sehatry ny Lavanilina raha ny fitakiana nataony ireto mpisehatra ireto. Tsy mahavaolana mantsy ny olona alefa ny filoham-pirenena ifampiresaka amin'ireo mpisehatra ny Lavanilina any amin'ny faritry Sava ho ireto mponina izay nidina andalambe nanatanteraka ny hetsika mitaky ny analalahana an'ity seha-piariana Lavanilina ity. Ny Antsiprian'izay avy hatrany ary. Tokony tamin'ny 10 sy sasany maraina no nanomboka ny hetsika nataon'ireo mpisehatra amin'ny Lavanilina tao Antanifotsy sy Sambava. Ny lanja sora-baventy izy ireo ny taky ny famerenana ny dinika rehetra momba ny Lavanilina any amin'ny faritry Sava. Ny fitakiana ny andravana ny rafitra CNV na ny filakevitra nasionaly ny Lavanilina ary koa ny tsy tokony amerany fanjakana ny vidin'ny Lavanilina. Nodoran'ireo mpamboly ny Lavanilina tamin'ny gony nentina nanaovana sakan-dalana teo amin'ny arabe.
nidina ny fampiresaka tamin'ny mponina izay nanatanteraka hetsika ny mpitandro ny filaminana nandamina azy ireo orairay taorian'ny hetsika. Tsy misy vahaolana mivaingana hatreto ny fitakiana nataon'ireo mpandraharaha sy mpisehatra amin'ny lavanilina izay efa nambaran'ny SOS Vanita ao anatin'ny fanambarana nataon'izy ireo ny talata lasa teo. Tsy misy afa-tsy ny fanalalahana nyity seha-piarina ity no vahaolana tokony iroso ny fanjakana hoy ireo mponina any Sambava izay nanao ny hetsika. Ny lavanity sary misy tamin'ny enimpolo taogno, ny lavanity sy ampivagna nisy aika amin'izao. Ka iroanay raha tsy ilay nandresaka izinay. Rava niseny ve dia manomboka eto aty izay nambolagna aty tsy nahitana vokana. Izany tsy vatomboka mipody ampanapakety. Zahay dia matsararo manomboka eto. Ny olona andeha hivagna amin'ny avany eto maty fao tegna fa tsisy olo ampividy. Ka matsaro marary zahay. Vaha azy ferigna ny olo jiaby andray anjara. Vaha ny $250. Vaha ny prix plancher. Avela malalaka ny seha-piariana ny fivarota. Matsaro voa zahay. Tonga tany Sambava ny fampiresaka tamin'ny solombavam-bahoaka ny Sambava Mamangy Norbert sy ny solombavam-bahoaka nantala teo aloha Laisoa Jean-Pierre, ny ministra ny varotra Edgar Razafindrava niaraka tamin'ny sekretera mpanjakana madidiny Zandarmaria-pirenena ny jeneraly Serge Julet sy ny ministra ny fitsinjaram-pahefana Tokely Justin. Nambaran'ireo mpisehatra amin'ny lavanila nefa fa olona tsy mahavaolana no tonga any antoerana ary nangatan'izy ireo ny idinan'ny filohan'ny pirenena ijery ny toetra raha ianan'ny mpisehatra amin'ny lavanilina. Izy ka mbo hainao président fô mba matsapa marary ianao vahao i olona makasiky lavanilina fa anao ny filoham-pirenena tompona ndraiky voanalohany amin'ny raha ty. Ny olo mikomandy tio i Madagasikara ty tsy misy tsy manaraka komandinao. Ôvitolo telo alefa ty ny olo tsy ny olo mavaolo fa olo manao skola. Ka noho zany mitongava ty anao mahita ny marary aminay fa zay keto sol ny karameny fa olo matsapa fa marary. Mitongava ty anao filoham-pirenena. Anao nandataty tamin'andresy lahatra zay nangataka vato taminay mandana tinao mahita ny marary aminay aty. Niverina tamin'ny lony ny filaminana tsikelikely hatramin'ny ariva teo raha ny angom-baovao avy any an-toerana. Fa lehilahy iray mpitondra bajaj nanao ambonin'akanjo volomboasary misy ny sariny Flo Andry Rajoelina tamin'ny fampelezan-kevitra tamin'ny taona 2024 no nosavoritanaireo mpanao fihetsiketsehana izay mitaky ny vahaolana amin'ny vidiny lavanilina tao Sambava androany. Saika niara-ny fitsaram-bahoaka mihitsy moa io lehilahy io androany saingy tonga ara-potoana ny mpitandro ny filaminana. Notakin'ireo mpanao fihetsiketsehana moa ny nanesorana ny akanjony araka ny sariny paritaka tamin'ny tambazotra ny serasera androany. Andoarara antsika izay horonan-tsary ny paritaka tao anatin'ny tambazotra ny serasera izay. Fa tsy azo zato isan-jato ny zavatra nangatahan'ireo mpandraharaha misehatra amin'ny lavanilina tamin'ny fanjakana saingy kosa mahafapo amin'ny takin'ny besiny maro ary ny raha nanapaka hoe Laisoa Jean-Pierre. Notivetiny raha natsakaina raha nambarany ity solombavam-bahoaka teo aloha ity sady mpisehatra amin'ny lavanilina ary nanao antso tamin'ny mpisehatra amin'ny lavanilina ho tony sy andry ny torohevitra avy amin'izy ireo. Mbola ho ambara miandalana ny fanapahan-kevitra raha ny nambarany ihany.
isan'ireo niona tamin'ny ministry ny vatra sy ny ministry ny ady tany ary ny sekretera mpanjakana miadidi ny zandarmariam-pirenena izay tonga tany Sambava moa Ijaovato na i Laisoa Jean-Pierre Androany. Arahantsika ny fitin'izay fanambarana taorian'io fionan'io izay. Zany hoe zavatra nangatahana tsy dia azo à 100% mifamosa ny satisfaire ny besoin daolobe ary niarahana nanapaka. Ka eto zany dia mampandre atsika vahoaka rehetra aty amin'ny fatra Savato izay ary indrindrandrindra fa tsika rehetra fatra mpamokatra lavanily fa ny divetiny ranomantsakaina dia ambaranay anareo mentalana io inona ny tena fanapahan-kevitra ny raisina satria mbola eo ampanoratana azy moa zany ny tompona andraikitra amin'izay ka ohatra ny nanaovanay nandefa ny antso rehetra tamin'ny ainao manjery no anaparitahanay nareo aminareo zay résolution zay ka miangavy anareo mba ho tony ary hiandry foana ny torohevitra avy aty aminay. Fa ho amaivanina manomboka izao ny fomba fanondranana andreo vokatra azo avy amin'ny zavamaniry na ny produits végétaux toy ny jirofo sy ny lavanily ary ny kakao ho an'ireo mpanondrana an'izany any amin'ny vondrona Europeana sy ny faritry Amerika raha ninaoty izay navoaka ny ministera ny fambolena sy ny fiompiana ho an'ireo orinasa sy vondrony orinasa mpanondrana andreo vokatra ireo omaly 20 Mars. Manana fetim-potoana enim-bolana ireo mpanondrana lavanily sy jirofo ary kakao ireo amin'ny fanaraka ny dingana rehetra amin'ny fiovana io araka ny voafaritra omaly na izany aza nefa mbola mitony ny fampiarana ny fepetra manokana ho an'ny sehatra tsirairay sy ny fanarana ny fenitra iraisam-pirenena ho fiarovana an'ireo vokatra ireo mandritra ny fotoana io raha araka ionaoty izay navoaka ny ministera ny fambolena io hatrany. Arahantsika ary ny fintin'izay. Taorian'ny fivoriana nataon'ny ekipa ny ministera ny varotra sy ny ministera ny fambolena sy fiompiana dia nandefa taratasy ho an'ny orinasa sy ny vondry ny mpanondrana lavanila sy jirofo ary kakao ny ministera ny fambolena sy ny fiompiana omaly 20 Martsa. Voasoratra tao anatin'ny taratasy fa ho amaivanina ny fomba fanondranana ireo vokatra ireo any amin'ny faritry ny firenena anatin'ny vondrona Europeana sy Amerikana. Manana enim-bolana izany hoe hatramin'ny volana septambra araka izany ireo mpanondrana lavanily, jirofo ary kakao ampifanaraka ny fombafomba amin'ny fanondranana. Tsy antera nefa ny fanomezana ny vali ny fitiliana ho an'ny santionany ny atao mandritra ny fangatana ny antota-taratasy fanamarinana ara-pahasalamana araka ionaoty io ihany. Etsankilany manentana trano ny mpandrarà ny ministera ny varotra mba hameno ny antota-taratasy ny miaraka amin'ireo mpanaramaso eo anivon'ny postra momba ny fanaramaso ny sistany raha vantany voatonga ny vali ny fitiliana sy ny fijerena ireo fepetra rehetra mialoha ny fandefasana ny vokatra ny ivelany mandritra io vanim-potoana io. Mitohy nefa na izany aza ny fampiarana ny fepetra manokana ho an'ny sehatra tsirairay sy ny fanaramaso ny fampanajana ny fenitra iraisam-pirenena sy ny fepetra fiarovana ireo vokatra ireo. Manampy trotraka ny monopolisation na ny fanagiazan'olo tokana ny tombotsoa azo avy amin'ny sehatry ny lavanila ny fametrahan'ny ministera ny fambolena sy ny ministera ny varotra ny ivitoeram-pitaliana tokana eto andrenivohitra hoy ny ministry ny fiompiana teo aloha sady mpandraharaha amin'ny sehatry ny lavanila raparany Antelme nambaranty farany fa ny efa mahafantatra ny fenitra takin-tsena iraisam-pirenena indrindra fa ny eo anivon'ny tsena ny vondrona Europeana ireo tantsa ka ny fitoeram-pitaliana ny fotony no tokony apetraka raha tena te hitondra fanampiana ho an'ireo mpisehatra ireo ny fanjakana. Vao maika hanampy ny fatiantoky ny tansasy ny mpisehatra amin'ny lavanila hoy Antelme maramparany io fepetra izay noraisy ny ministera ny fambolena ho an'ny omaly io. Toto ra-behivatra. Tsy tokony ireny mihitsy no ny vahaolana no raisina fanjakana. Ny zava-misy ane amin'ny vani amin'izao fotoana izao eo amin'ny fangalana agrément dia efa misy kolokole eo koa ny hoe namanamana ihany ny mahazo. Ny faharoa manaraka an'izay ny olana amin'ny vania dia io resaka CNV zay natsangan'zareo satria natao afahana mimonopolize ny tsena sy ny fandraharahana
momba ny vani fotsiny io a nananganana io a CNV io. Ampitombo ny fatiantoky ny mpamboly sy ny mpisehatra amin'ny vanily io fepetra no raisin'ny ministeran'ny famboleny sy ny ministeran'ny varitra io ho ihany Antelma Ramparany satria tombony vola mivoaka. Tsy maintsy mampiakatra ny échantillon atao analyse ao Antananarivo zany ny mpandraharaha any Sambava dia sady very fotoana izy no lasa mandoa vola ihany koa mifanaovana an'izay. Raha ny tokony ho izy zany dia tokony misy laboratoire d'analyse zay apetraka amin'ny toerana zay mpamokatra vanille toy any Sambava ireny. Zay ny mahatonga ny olona mitaky an'ilay hoe décentralisation satria misy centralisation na centralisme abusif loatra ny ataon'ny fanjakana zany makasika ny fandrarahana. Amizao nefa efa misy ny vola $4 isaky ny kilao alain'ny fanjakana amin'ireo mpamboly sy ny mpandraraha kanefa tsy fantatra ny tena antony vola io ho ihany ity minisitra teo aloha ity. Tsy mazava hoe atao inona io $4 par kilo io ao anatin'ny kolikoly ny anaovana an'izany raha ny fahafantarana azy fa raha ny tokony ho izy dia tokony alalana zany ny fandrarahana ny vanille. Efa tsy atoro amin'ny fentra takina eo amin'ny tsena iraisam-pirenena ny mpamboly vanille indrindra fa ny ao amin'ny faritra Sava hoy Ramparany Antelma. Tokony iray feo noho izany ny mpisehatra rehetra mba hanohitra io fanapa-kevitra io ka hitaky ny ametrahana ivitoeram-pitiliana eny fotony mba hampiana izay fa tiantoka amin'ny lavanila izay. Raha tena mirahina isika rehetra fa tsy misy ny olona misy lelaka any amin'ny fanjakana dia tsy maintsy voavaha io ary mila arahantsika ihany kosa nefa ny momba ny kalitao mba tsy hanimba ny tsena iraisam-pirenena ny vokatra izay vokarintsika. Ovain'ny fandarana l'invité du jour anio aorin'ny fampalalam-baovao amin'ny 6 alina eto amin'ny Real TV Madagascar. Andriamatoa Zafao Jean-Louis, président national du parti politique GASMI na ny GAS mifankaty no sady co-président de la plateforme état régional. Iresaresaka mahakasika ny état régional sy ny fitsinjara-pahefana ny volavolana sy sosikevitra na lalam-panorenana vaovao atolotra izy ireo ho an'ny Madagascar ary ny fiainam-pirenena amin'ny ankapobeny. Anasananao ary naraka iza. Andriamatoa Zavao Jean-Louis araka izany no vahiny gasikara fenso ao anatin'ny fandaharana l'invité du jour izay hoaranao aorian'izao fampahalalam-baovao izao. Hotoizantsika amin'ny vaovao politika kosa ny antsipriam-baovao miantso ny vahoaka malagasy sy ny solombavam-bahoaka ary ny mpitsara mba hijoro hiaraka amin'izy ireo anohitra ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana ny vondry ny solombavam-bahoaka izay nivory tao amin'ny le insy ambomanambola androany tsy ny tsara araka ny lalàna mantsy ny HCC mikasika ny taratasy nalefa ny HCDDED tamin'ny 27 ny volana febroary lasa teo mikasika ny fitsipaham-pitokisany gouvernemanta izay nataon'ireo solombavam-bahoaka miisa 500 ny 7 desambra 2024 lasa teo. Midika izao fihetsika asehon'ny HCC izao fa tsy ho azo itokisana intsony io rafi-pitsarana io indrindra amin'ny fividianana ho avy izao ny fanamarana izay nataon'ireo solombavam-bahoaka androany izay nahitana ny team GPR, MMM, MTS ary ny solombavam-bahoaka tsy miankina narison narafidy manana. Teny antoerana nanatrika an'izay fivorian'izay ihany koa itoto rabe fatro amin'ny sariny Ange Rabesotra. Tonga teny amin'ny le insy ambomanambola androany ny filoham-pirenena teo aloha Ery Rajaonarimampianina sy Marc Ravalomanana, ny filoham-panjakana teo aloha Rivo Rakotovao, ny candidat filoham-pirenena Paraina Auguste, ny filohan'ny antoko MMM Ajo Andriananarivelo miaraka amin'ireo olona voafita amin'ny anarany MMM miisa roa, ny Gasleo, ny IFIM, ny Lera, ny RMDM, ny vondrona panorama sy ireo vondrona antoko ivelan'ny fitondrana toy ny ARB, nanotrina ny fanambarana nataon'ireo solombavam-bahoaka miisa 10 isan'ny nanaosiny ny fangatanana lefa tany amin'ny HCDDED ny 7 febroary 2024 lasa teo mikasika ny fitsipaham-pitokisana ny gouvernemanta. Ny HCDDED indray moa avy eo no nandefa ny taratasy tany amin'ny fitsarana avy momba lalam-panorenana ny 20 febroary.
tsy mifanaraka amin'ny fitsipika anatin'ny antenimieram-pirenena nefa ny fanamarinana ny soniny solombavam-bahoaka nataon'ny HCC tao anatin'ny fanapahana navoaka ny folomartsa lasa teo hoy ireo solombavam-bahoaka nanao fanambarana teny amin'ny Lohintsy androany. Miataka lavitra n'izay voalazany andininy fahadimy amin'ny sivifolo amby zato ny fitsipika anatin'ny antenimieram-pirenena nefa ny fitsarana avo. Milaza mantsy izy fa tsy maintsy amarinina ny sonian'ireo solombavam-bahoaka eo amin'ny fitsipaham-pitokisana vao manan-kery ilay antota taratasy ka ahafahana mandroso amin'ny dingana manaraka. Lazay ny fitsarana avo ihany koa fa andraikitry ny foloan'ny antenimieram-pirenena no manao ny fanamarinana ireo sonia eo amin'ny fitsipaham-pitokisana tsy misy an'izany nefa ao amin'ny andininy io. Tafiditra tao anatin'ny fitoriana napetraka teny amin'ny HCC tamin'ny alalan'ny HCDDED ihany koa ny famirina solombavam-bahoaka nataon'ny filoham-pirenena teny amin'ny Arena Ivandry ny aliny 7 Desambra 2024 hoy ireo solombavam-bahoaka nanao fanambarana teny amin'ny Lohintsy. Nisy fivoriana tao amin'ny Arena izay trano fohibe na antoko politika ka nahatonga ny fanambarana nanaovana taky voalohany. Nandray anjara sy nandray anjara fitenena tamin'izany fivoriana zany ny filohan'ny Repoblika. Noho izany dia fanontaniana napetraka ny hoe mifanaraka sy mifanaja ny lazain'ny andininy fahasivy amby efapolo andalana voalohany ve io fandraisan'ny filohan'ny Repoblika anjara tamin'io fivoriana io. Raha vao marina izany dia mangataka ny fitsarana avo mba ampiatra ny voalazany nandalana faharoa eo amin'ny andininy fahasivy amby efapolo io ihany. Tsy no amarin'ny HCC anefa ny tena fisiany izany na tsy hoy ny fanambarana. Misy ve ny fampirafesana asa sy nandraikitra nataon'ny filohan'ny Repoblika araky ny lazain'ny andininy fahaefatra sivy amby efapolo ny raharaham-panorenana. Raha nandray anjara sy nitarika ny fivoriana toko na vondrona politika izy tany amin'ny Arena. Tsara marina fa io trano nisian'ny fivoriana ny arahany marina hita io dia trano fohibe na antoko politika ary mpikambana amin'ny antoko politika sy tompona andraikitra antoko politika daholo no nivory tao. Nanana solombavam-bahoaka nanatrika io fivoriana io ny vondrony solombavam-bahoaka Lohintsy ary vonona ny joro vavolombelona hoy hatrany ny fanambarana. Marihana moa fa misy solombavam-bahoaka nanatrika izany fivoriana izany no vonona ijoro vavolombelona raha ilaina izany. Tsy miorina amin'ny lalàna ihany koa hoy ny fanambarana ny fanapa-kevitra noraisin'ny HCC izay milaza fa ara-dalàna ny taratasy navoaka ny filohan'ny antenimieram-pirenena ny 20 Desambra 2024 izay mampitsahatra ny fitsipaham-pitokisana ny governemanta izay nosiny avy ny solombavam-bahoaka misy 500. Miainga amin'izay hevitra tsy misy ao amin'ny andininy 700 ny lalam-panorenana na ao amin'ny andininy 570 ny fitsipika anatin'ny antenimieram-pirenena no ilazany fitsarana avo mba lalam-panorenana fa mitombona sy manaja ny lalam-panorenana ny fanambarana nataondra matoa filohan'ny antenimieram-pirenena nampitsahatra ny fandiniana an'ilay fitsipaham-pitokisana ny governemanta. Raha tsorina izany dia tsy miorina na amin'inona afa-tsy izay tia ny fitsarana avo ambara ilay filazana fa mifanaraka amin'ny lalam-panorenana ny fanambarana sy ny fampitsarana ny toizan'ny fandiniana ny fitsipaham-pitokisana. Tsy azo itokisana ary tsy azo anterana amin'ny fitsarana ny fividianana ho avy eo noho izany ireo mpitsara ao anatin'ny HCC hoy ny fanambarana ireo solombavam-bahoaka. Tsy matoky ny HCC izahay satria mampanahy ny firaisan'ny tsikombakomba amin'ny fahefana mpanatanteraka ka tsy voaro intsony ny lalam-panorenana. Manahy izahay ny tsy hisian'ny fifidianana madio sy mangarahara arekeny rehetra izay lalana makany amin'ny krizy satria tsy ho azo antoka fa hitsara radrariny sy araky ny lalàna ireo fifidianana hifanesy eto amin'ny firenena ny HCC. Na dia tsy azo ivalozana aza amin'ny fanapahana navoaka ny HCC dia mipetraka ny AIA satria hita taratra fa tsy mahaleo tena ny HCC ary misarisary politika ny fanapahana raisiny.
miantso ny vahoaka sy ny solomam-bahoaka ary ny mpitsara noho izany ny solomam-bahoaka tao amin'ny lointsy mba hanohitra io tsy fanajana ny lalàna ataony RCC io. Miantso ireo namanay solombavam-bahoaka mba ho saro-piaro amin'ny ho famerenana ny asy ny androm-panjakana misy antsika sy anatevin-daharana ka hiara hitaky ny fahefana feno sy fitokisana izay nomeny vahoaka izay no fidy antsika. Manainga ireo mpitsara sy mpahay lalàna hijoro hiaro ny fahaleovantena ny fitsarana sy tsy anaiky ny fanosiosena ny fahamarinana. Solombavam-bahoaka 10 tamin'ireo 13 nanao sininy fangatana nalefa tany amin'ny HCDDED ny 9 febroary lasa teo moa no nanao fanambarana teny amin'ny lointsy Ambohimanambola androany izay nahitana ny MMM, ny TIM, ny GPR, ny MTS ary ny tsy miankina. Fararany raha mijoro tahaka ny androany solombavam-bahoaka satria tsy azo ekena ny fanitsakitsahana ny zonon'olom-boafidy ho ny filohan'ny antoko MMM azo andriany Anarivelo izay tonga nanatrika ny fanambarana nataon'ireo solombavam-bahoaka teny amin'ny lointsy Ambohimanambola androany. Manampirofy ihany koa izao fijoroan'ny solombavam-bahoaka izao fa tsy ny tombotsoany ihany no arovan'ireo solombavam-bahoaka fa ny vahoaka sy ny firenena mihitsy ho ihany azo andriany Anarivelo. Samy tsy nisy nety tondra fanehoan-kevitra kosa moa androany ireo filoham-pirenena teo aloha izay tonga nanotrona an'ity fanambarana teny amin'ny lointsy Ambohimanambola ity. Totoravefatra sy Andrabesotra. Ny safidy ny tsy aneho hevitra androany ireo filoham-pirenena teo aloha tonga teny amin'ny lointsy anatrika ny fanambarana izay nataon'ny solombavam-bahoaka. Raha tsy nety ny resaka mihitsy moa ny filoham-pirenena teo aloha Marc Ravalomanana androany dia nilaza teny foy ny filoham-pirenena teo aloha Era Rajoelinarimampianina fa amin'ny mahampanatry azy aloha no nahatongavan'izy ireo teny amin'ny lointsy androany. Efa betsaka voalaza teo dia janona zay nge tonga nasaina dia miaino an'ilay izy keo ohatran'rehetra. Mety ho fahitan'ny président ireny fanambarana tsika ete fa kahita eto foana ihany tsika. Ny filohan'ny antoko MMM azo andriany Anarivelo no nilaza fa fijerena ny tombotsoam-pirenena no azo andikana izao fijoroany ny solombavam-bahoaka izao. Efa niadin'ny MMM hatr'izay hoy izy ny fanajana ny zon'ny olom-boafidy. Ny azo antenaina aloha dia zava-dehibe ny hoe ahafantarany vahoaka malagasy fa misy solombavam-bahoaka mijoro miaro ny androm-panjakana anankiray fa tsy arak'ilay voalaza matetika hoe tombotsoany foana no arovan'ny solombavam-bahoaka fa miaro izy ny androm-panjakana io satria raha reny didim-pitsarany reny no mitoetra dia manomboka izao zany tsy dia misy antony ilanan'izany anteny meram-pirenena zany intsony. Izay amin'ny antoko malagasy miaramainga moa fantatrareo efa miady an'izany foana ary zay ny fantsoavana ataonay hoe mba ajao ireo olom-boafidy na iza maha olom-boafidy azy na io miainga avy any amin'ny commune na katraty amin'ny solombavam-bahoaka satria vahoaka daholo ny fidy azy ireo. Tsy nety resaka ihany koa moa androany ny filohan'ny antoko tsara tafina Parena Auguste sy ireo lehiben'ny fanoherana nanatrika ity hetsika androany ity. Fa efa nangorona entana hatramin'ny alina ireo mpikambana ao anatin'ny HCDDED raha nambaran'ny solombavam-bahoaka Roland Ratsiraka androany raha nitondra ny teny fisaorana ho an'ireo mpikambana ao anatin'ity rafitra ity tamin'ny fitondran'izy ireo ny etaetan'ny solombavam-bahoaka sy ny fitoriana ny tsy mety eto amin'ny tany sy ny firenena. Isan'ny rafitra tokana tsy niandany tamin'ny fitondrana fa nanana fijery mahitsy raha ny mpikambana tao anatin'ny HCDDED hoy Roland Ratsiraka androany. Marihana fa noraisin'ny filakevitra ny ministra Omaly ny fampitsarana ny HCDDED no ny fahataperany fitoam-piasany ka ny sekretera mpanatanteraka eo anivon'ity rafitra ity no isahana ny fitantanana vonjimaika n'ity rafitra ity. Totorabefatra sy Andrirabesotra trany. Nankatoavy ny filan-kevitry ny ministra Omaly ny didim-panjakana mamarana ny fahataperan'ny fiapitoam-piasan'ny mpikambana ao anatin'ny filan-kevitra ambony miaro ny demokrasia sy ny tanitandalana na ny HCDDED. Nambarany filan-kevitry ny ministra fa satria tamin'ny didim-panjakana noraisina ny 13 Marsa 2024 no nanendry tamin'ny fomba ofisialy ireo mpikambana ao anatin'ity rafitra ity dia mifarana androany 13 Marsa 2024 ny asan'ireo mpikambana ao anatin'ny HCDDED io. Nambarany solombavam-bahoaka Joasy Leonor androany fa fanafoezana ny fitoam-piasana no noraisiny ny filan-kevitry ny ministra Omaly io ary melohin'ireo solombavam-bahoaka tonga nivory teny amin'ny lointsy androany. Eto am-piandohana moa zany dia maneho fankasitrahana feno ny filan-kevitra ambony misahana ny demokrasia sy ny tanitandalana na HCDDED
no ny fandraisany andraikitra rehefa nandinika ny taky nataonay ary ambaranay tona ny fanamelohana ny fanafoezana tsy araky ny lalàna ny fepotona iasana izy ireo. Efa nangoronentana hatramin'ny alina ireo mpikambana ao anatin'ny HCDDED hoy ireo loratsiraka androany ka antony tsy nahatongavana ireo mpikambana ao aminy teny amin'ny Leointsy Ambohimanambola. Ankasitrahana hoe ity solombavam-bahoaka ity ny ezaka vitan'ny HCDDED satria isan'ny rafi-panjakana tokana tsy mitanily ity ravitra ity. Tiako ihany koa ny sotra ny HCDDED satria maro ihany ny organisme nisy teto Madagasikara ary mahazo pression sy ny sisa fa ny HCDDED na dia nisy ary ny pression nahazo azy ary sorako manokana ny président Lenoble raha ny tena izy dia tokony mba nisy anisany zareo tonga eto fa fatatsika moa fa omaly alina zareo dia fa tsy efa nifoanana zany ny didy fanendrenany zareo dia misorako eram-po eran-tsaina zareo rehetra membre ny HCDDED satria nanaiky nandray ny fitakinay ary nampitan'izany tany amin'ny antenne mera fitsarana avo momba ny lalam-panorenana ka dia sorana eram-po eran-tsaina zareo satria tafiditra anatin'ny tantara fa niezaka izy nanao ny asany niaro-ny zontsika ny zon'olombelona ny demokrasia sy ny sotoavina republikanina. Tapaky ny filan-kevitra minisitra moa fa ny sekretera mpanatanteraka eo anivon'ny HCDDED no misahana vonjomaika ny fitantanana ity ravitra ity manomboka androany. Fa ho porofony izy ireo mandritra ny fivoriana ara-potoana ny antenimieram-pirenena amin'ny volana May ho avy izao fa mbola mirahina ary mbola maro anisa ny solombavam-bahoaka izay manohana ny filoham-pirenena ho ny solombavam-bahoaka IRD Lanto Rakotomanga fandaminana ny ao anatiny no misy fa tsy miady an-trano na ny IRD na ny TGV hoy ity solombavam-bahoaka ity. Tsy voatery ho valiana ambava ihany koa hoy Lanto Rakotomanga ny fanakianana na fanenjehana ataon'ny mpanohitra tato ato fa amin'ny alalan'ny asa hoy izy no amaliana an'izany. Tsotsoram-befaritra sy andra-kapisotra. Ny antoko politika sy ny mpanao politika avy amin'ny fanoherana indray no nibahana ny sehatra tamin'ny tontolo politika teto Madagasikara tato anatin'ny iray volana mahery izao. Mitombo isa ireo samy sehatra manakina ny fitondram-panjakana indrindra fa ireo olom-boafity izay niara-dia tamin'ny fitondrana tao anatin'ny IRD. Nanao be fiavy hatrany ihany koa ny avy amin'ny mpanohitra nanao fisehoana politika ary nanatanteraka fivoriana etsy amaritana paikady ombonana eto amin'ny firenena. Ao anatin'izany anefa dia mangina avokoa ny ankamaroany ireo mpanohana ny fitondrana. Ny filoham-pirenena Andry Rajoelina ihany no niakatsehatra teny Andorany fotsiny alakamisy 12 Martsa lasa teo raha nanao lahateny ny resaka pipia pataloha teny Andorany fotsy izay niteraka resabe. Amin'ny alalan'ny asa no amaliana ireny tsikera ataon'ny mpanohitra ireny ho ny solombavam-bahoaka IRD Lanto Rakotomanga. Mbola azo antoka hoy izy ny fitiavan'ny olona ny filoha Andry Rajoelina. Hitantsika amin'ny fidinan'ny filoha Andry Nirina Rajoelina filohan'ny Repoblika ary hitantsika ny olona manaraka azy, ny olona miazakazaka, ny olona mitaraina miaraka aminy, ny olona manohana anazy falifaly mi-encourager an'izany filoham-pirenena zany amin'ny ezaka izay ataony. Ny anazy dia tsotra ary ny anay ihany koa dia manaraka an'izay hoe andao itsika tsy variana amina famaliana an'ireny tsikera tsy mitondra makaizy fa raha tsikera mitondra vahaolana dia tena hoe anisany ilaina ao anatin'izay. Ka ny anazy dia tsotra hoe andao tsika hiasa, andao valiana amin'ny asa ireny ary raha mahitsika tena miazakazaka be ny asa ataon'ny fitondram-panjakana indrindrandrindra fa izy mivady Andriamatoa filoha sy Ramatoa Mialy Rajoelina vadiny dia tena hoe miezaka amin'izay hoe efa vitsy ilay fotoana sisa izay iasana dia andao ezana maximum vitaina izay vita rehetrarehetra atomboka izay atomboka rehetrarehetra mba hidirana any amin'ny mandat manaraka zany any amin'ny élection manaraka. Mbola maro anisa ihany koa ny mpanohana ny fitondrana hoy Lanto Rakotomanga. Ho porofona izany hoy izy amin'ny fidirana solombavam-bahoaka amin'ny fivoriana ara-potoana voalohany amin'ny volana May ho avy izao. Araka ny teny namana solombavam-bahoaka Rosy hitako tamin'ny maraina dia ozy izy hoe zahay mamboatra ny ao an-trano ozy izy
fa tsy hoe miady akoriny fa mamboatra ny ao amin'ny tokantrano ka hitanareo eo a fa ohatra hoe hiditra izay amin'ny mois de mai iny ny premier session ordinaire ny antenimera-pirenena dia ho hitanareo ny firaisakina ny solombavam-bahoaka hoe IRD hoe reo zay a mbola maro anisa mahery a izay manohana hatramin'ny farany ny filohan'ny republika. Fantatra moa fa misy ny fampiatsonan'ireo solombavam-bahoaka anatin'ny vondrona parlementaire IRD ho tonga eny Analamanga-Park ny alakamisy 30 martsa ho avy izao raha ny avatra nalefa amin'ny filohan'ny antenimera-pirenena tany amin'ireo solombavam-bahoaka ireo. Fa etsika telo miantaona saingy amin'ny toerana samihafa sy endrika ary loko samihafa no iseho eto amin'ny firenena amin'ny sabotsy 15 ny volana martsa ho avy izao. Ny fitondram-panjakana hoe ny Antsahadita anokana fotodrafitrasa raha toka anohy ny fiarabanana tratran'ny taona eny Ambohimanarina kosa ny Antoko-Tima ary ho an'ny Mananjary anatrika ny tatitra ataon'ny solombavam-bahoaka Mamihaja Charlot kosa isiteny Randriana Solonyaiko. Hatreto ny etsika ataon'ny fitondram-panjakana ihany no afaka tanterahana ankalalahana raha toka milaza ho voasakatsakana ny solombavam-bahoaka Tima izay voafidy tao amin'ny boriboritany fahadimy Todosoa Andremapandry sy ny solombavam-bahoaka ny Mananjary Mamihaja Charlot. Horakitra loko volomboasary indray amin'ny sabotsy ho avy izao ny ao Androhibe Antsahadita ho an'ny etsika izay ho tanterahan'ny fitondram-panjakana ary atao ao anatin'ny lanonam-pitokanana lycée sy CEG ao Androhibe Antsahadita. Amin'ny alalan'ny fanokanana fotodrafitrasa na fitsidiam-paritra ho fanampiana ny mponina no tena anaovan'ny fitondram-panjakana etsika amin'izao. Etsaka ilany kosa milaza ho voasakana amin'ny etsika izay tanterahana na dia fanaovana tatitra amin'ny vahoaka azy ireo tsy mitovy loko amin'ny fitondram-panjakana. Ao anatin'izany ny Antoko-Tiky Madagasikara izay misarotra ny loko mena. Amin'ny alalan'ny fifampiarabana tratran'ny taona amin'ny tety boriboritany no anaovana izy ireo famirim-bahoaka ka ho an'io andron'ny asabotsy 20 martsa ho avy io eny Ambohimanarina no ifampitaona ny Tima. Nanaovana fangatahana ny etsika na dia amin'ny toerana mihidy sy an'olon-tsotra azy ho ny solombavam-bahoaka ny boriboritany fahaenina Todosoa Andremapandry. Ka mino manantena zany izahay fa tsisy indray ny sanatry emoreky na fisakanana atao ao anatin'izay. Tamin'ny alatsinainy teo koa zany a nohony amara aman-dreny any tena dia nampafantatra ara-dalàna zany a ny chef distrika sy ny préfet rehefa voatra alatsinainy maraina daholo zany a zay fampafantarana izay na chef district io na ny préfet zany io a dia efa nahazo ny accusé de réception tamin'ny alatsinainy maraina zany a izahay. Etsika fahatelo hitranga ny sabotsy 20 martsa izao ihany koa ny tatitra ho an'ny vahoaka izay ho ataon'ny solombavam-bahoaka ny Mananjary Mamihaja Charlot. Mety ho rakitra loko mavo kosa indray noho izany Mananjary. Anatrika ny solombavam-bahoaka any an-toerana mantsy ireo solombavam-bahoaka namany ka ao anatin'izany isiteny Randriana Solonyaiko. Say ivoko fa reo esika rehetra nataoko tato agnatin'ny distrikan'ny Mananjary dia nanasako ny solombavam-bahoaka rahalahy ranabavy mpiara-miasa foana ary tonga namaly anso hatrany izy ireo hatramin'izay. Dia toraka izany koa ty amin'ny 15 ny volana martsa tia maro ireo solombavam-bahoaka ho avy hamaly ny anso karazana solombavam-bahoaka maro avy amin'ny lafivalon'ny nosy. Namoaka fampahafantarana moa androany ny solombavam-bahoaka Mamihaja Charlot fa nafindra ho amin'ny toerana azo manokana ao Ambatolampy Mananjary ny tatitra ho tanterahan'ny sabotsy ho avy izao na dia efa nahazoana lalana tamin'ny ben'ny tanàna azy ny kianja tsinana ny trésor izay tokony nanaovana ny etsika. Lafa mavao hafa kosa indray olona telo no nosamborin'ny polisy-pirenena no izy ireo milaza ho mahavita manamboatra pasiporo aingana ary mbola miparitaka hatrany amin'ny tambazotra an-tserasera ihany koa azy anireo mpijirika milaza ho mahavita pasiporo raha ny nambaran'ny ministry ny filaminana anatiny androany. Amin'ny alatsinainy no atolotra ny fitsarana ireo olona ireo ho ny contrôleur général de police Randriana Arson Fanomezantsoa. Niverina tamin'ny laonina nomboka androany fanamboarana ny pasiporo rehefa niatona andritra ny iray volana sy tapany noho ny olana avy any amin'ny mpamatsy iraisam-pirenena vokatry ny krizy ny ady ny Ukraine raha ny fampahafantarana izay nataon'ny ministry ny filaminana anatiny nandritra ny fidinany teny amin'ny ivitoerana misahana ny fanamboarana pasiporo teny Anosy androany maraina. Nambina Ravelo Arsan sy Anjara Kotondray. Tsy niato tanteraka ny famoahana ny pasiporo nandritra izay iray volana sy tapany izay fa nisy ny tahiry izay ambarany ministry ny filaminana anatiny fa stock stratégique napetraky ny ministera ho an'ireo marary mila mivoaka any ivelany sy ny olona tsy maintsy mamitahiraka.
tsy ny malagasy irery no misedra olana amin'ny famatsiana ny pasport hoy hatrany ny ministra Androany. Misy ny passeportsika dia passeport électronique ary iny vokatra électronique iny no manahirana amin'ny mpamokatra passeport ny mitady azy maneran-tany. Zany hoe tsy itsika malagasy irery no misedra izao tsy fampina passeport zao ny antony moa dia fantatritsika fa no io ady sy crise any Ukraine sy ny Russie io. Rehefa nampanantena kosa ny zareo mpamokatra passeport fa anao izay tratry ny heriny amin'ny fanotanany passeport malagasy dia totoso zany ankehitriny. Ho an'izao fiverenana izao, tafiditra ao anatin'ny taratasy tokony anatin'ny fangatahana passeport ny fanamarinam-pivoahana ny ivelany noho ny passeport izay natao ho an'ireo olona mivoaka ivelany Madagasikara ary tsy maintsy misy ny taratasy ahafahana manazava ny fivoahana ny ivelany io. Ny faharetana no ambaran'ny ministry ny filaminana anatiny fa tokony ho hisy ho an'izao fiverenana ny famoahana passeport izao. Eto kosa dia misarika ny saina malagasy rehetra fa tsy hoe misokatra ny passeport dia izay tonga eo dia mahazo daholo satria manana machine tsika hitanareo tsara io satria efa données biométriques ny ao mila alaina ny sary-maso alaina ny tanana alaina ny sary alaina ny halavana zany rehetrarehetra zany machine manao azy fa tsy hoe fenoantsika tanana ka voafetra ny isan'ny passeport vitan'io machine io isan'andro dia izay zany mahatonga antsika hoe mametra ny fitsinjaran'ny passeport. Nisy ireo olona izay milaza ho mahavita passeport miparitaka amin'izao ary efa nisy ireo nisamborana raha ny tatra natao ny ministry ny filaminana anatiny. Misitona sain'ny olona izay milahatra ivelany ao ahako misaotra ny zareo satria rehefa narety koatra ny zareo dia tonga nefa dia ampaindrena tanteraka ny fafilaharanao tandray misao tratra n'ireny mpijirika ao ivelany ao reny fa efa anankitelo zao ny voasambotra sahady amin'izy ireny ary misy eny amin'ny tambajotran tserasera zao milaza fa mahavita passeport efa voasambotra izy dia mihetsika ny fitsarana amin'ny latsinainy. Passeport roanjato io raha tena miasa be ireo masinina no voazara saingy miankina amin'ny fiasan'ireo masina elektronika izay manodana izany ihany raha ny nambaran'ny ministry ny filaminana anatiny Androany. Ao anatin'ny 270 ora no tokony mivoaka izany ho an'ireo mbola voatery mameno ny antota taratasy kosa no voatery tsy maintsy miandry. Niverina nanomboka Androany moa ny famatsiana passeport izay natao ny fitoerana misana ny fitsinjarana izany eo anivon'ny polisy pirenena. Nidina tena nitoerana ny ministry ny filaminana anatiny Androany nijery ny zotry ny asa amin'ny fizarana izay passeport izay. Lafimavao fanatanjahan-tena kosa indray tamin'ny efatrora maraina no nanomboka ny filaharana teny Mahamasina ho an'ireo mpijery. Nisy ireo fianakaviana izay nilaza tamin'ny mpanao gazeta ny Real TV fa niakatra eto andrenivohitra fotsiny izy ireo hijery ny lalao ny Barea sy ny Centrafrique arody aorian'izay. Mbola nitohy Androany ihany koa moa ny famarotana ny tapakely izay nilaharan'ireo olona teny Mahamasina Androany. Teny an-toerana Mikaela Andrianjaka sy tokony ainara Andrianjatovo. Fianakaviana avy any Ambatondrazaka sy avy any Antsiranana no tonga teny Mahamasina nanatrika ny lalao ny Barea Madagasikara io androany raha ny fifampiresahana tamin'izy ireo. Misy ireo niakatra teto andrenivohitra ho an'ny lalao io fotsiny ary teo koa ireo tonga sady hamangy fianakaviana. Zay manomana amin'ny Berazy dia makafy baolina kitra dia tonga ty Antananarivo jereny Barea Atrony maly zay efa fa nilatra be zao dia tamin'ny maraina tetra zay nilatra zao filaharana zao tamin'ny fito zay efa teto tamin'ny larobia zay niala tany Ambatondrazaka tamin'ny talata zafady dia maly zay mbola nandehandeha sady mividy be dia androany jery Barea ny efa reto daholo netany efa raha voatapitra Barea dia efa fa izy koa zay avy any Ambatondrazaka niala tany maly tamin'ny dimy tonga teto Antananarivo tamin'ny ray maraina dia naketo indray zany tonga teto zay tamin'ny dimy maraina. Za zao vany deko dia mba hitsiro baolina hoe ampahery amin'ny Barea zay ny tiako aty. Nisy ihany koa ireo niaraka andiana nanoana ny Barea androany teny Mahamasina. Somary sy nanahirana kely ihany ilay andro alaka misy ny ankabeazany ankizy mbola mpianatra fa na izany ary tonga maro any androany hiezaka hanao zava-baovao zay eo amin'ny Mahamasina androany hiezaka hiala amin'ny efa kolontsaina hatramo zay hiezaka hitaona ny vahoaka malagasy tena hiara-noana hatramo farany androany. Zay indrindra anoana Barea ihany atongavandreo. Tamin'ny 12 ora sasany no nisokatra ny vavahady teny Mahamasina androany.
fahalavon'ny Centrafrika tamin'ny isa 3 ny Baria ny Madagasikara androany teo amin'ny kianjany Baria Mahamasina tao anatin'ny lalao mandroso ho an'ny fifanitsanana ekarana amin'ny CAN. Isa iray ihany noho izany no ananany Baria ny Madagasikara treto ary isa 4 kosa ho an'ny Centrafrika. Ny alatsinainy 17 ny volana Martsa ho avy izao ny lalao miverina izay atao any Douala. Teo amin'ny minitra 5 no nampiditra baolina voalohany teo amin'ny araton'ny Baria ny Madagasikara Isaac Ngoma mpilalao an'ny Centrafrika. 20 minitra taorian'izay ihany koa no nikobana indray ny arato ary nampidirina izy ireo ny baolina faharoa tamin'ny tany malagasy teo amin'ny minitra 17 tamin'ny alalan'ny fanafiana nataon'ny Luis Mafuta. Nisaraka tamin'ny roa no aotra ny rotota teo amin'ny fizara-potoana voalohany io. Isan'ny lesoka hita nandritra ny ampahapitoana voalohany io ny fanariana baolina nataon'ny ekipa-pirenena malagasy tao amin'ny ampahapitoana faharoa no nanono amin'ny mpilalao ekipa-pirenena malagasy ary nampidirina teny ambonin'ny kianja ho an'ny Klona Sidax ary Jean-Yves. Nahafady baolina fahatelo indray nefa i Centrafrika teo amin'ny minitra 17 ary mbola i Luis Mafuta ihany no nampiditra baolina tamin'izany. Io izy io no nisarahany rotonta tamin'ny lalao mandroso ho an'ny fifanitsanana iakarana amin'ny CAN ity. Any Douala no hiatrika ny lalao miverina ny Baria sy ny Fauve ny alatsinainy 17 Martsa ho avy izao. Samy tsy tompon-tany ny rotonta amin'io lalao io. Les inscriptions sont ouvertes à l'école Bird. Test d'entrée du 5 au 7 avril 2023. Choisissez pour votre enfant un enseignement de qualité. Dans un environnement bienveillant et épanouissant. On se plaît à Bird. Offrez-lui toutes les chances de succès. École Bird, homologuée de la maternelle au lycée. École Bird, ensemble vers la réussite. Mifarany toany ko ary tompoko lasy tompoko vavy ny fampahalalam-baovao tamin'ity alina ity ankasitrahako ianao nanaraka izany hatramin'ny farany aorian'izao fampahalalam-baovao izao dia misy ny fandarana l'invité du jour izay rahanao amin'ny gasikara fensoa ny tenako dia mametraka ny veloma mandrapitafa ho amin'ny raha ampiso ato anatin'ny fampahalalam-baovao hatrany mandrapitafa ary tompoko lasy tompoko vavy. Real News Natulchi. Sergi Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans Real News. Si ilay telemarika mateza sy Great sady 4K milay be sady mora hitany ao Soarano New City 3e étage Mandroso Bay Center ampitany Institut d'hygiène Analakely ary koa ao amin'ny Ansety Mateza Tol ampitatafa Ari reko fa afaka baky ianao rasefo de inona nitsakanesana amin'ny prime tekolo manara-penitra ny sady mampazoto mbola tsisy nianatra tato ka lasa jolamboto investissez dans une valeur sûre choisissez une prime à l'avenir.